dia tao la hoe kati lava le tiawa sao dia tao la hoe kati lava le tiawa. Nanao fitsidiana tany tapany atsimo nosy tany ny filoham-pirenena Ratsonary Mampianina mivady sy ny délégation anotariany. Raha ohatra hoe mandeha ohatran'io ny filoha sy ny délégation tsy maninona fa ilay endrika nisehon'le izy sy ilay kabary natao sy ilay fomba fataony filoham-pirenena mihitsy dia mampiritreritra ary mbola manamafy an'le hoe tsy manana planinina mazava, tsy manana sarotra moa miteny hoe tsy manana vinana vision rahantsika mahita hoe roa taona zay tsy mbola midonana any amin'ny olom-pirenena mihitsy hoe inona marina moa le tena atao eto amin'ity Madagasikara ty. Première année de hoe mamerina relation amin'ny any ivelany. Deuxième année de hoe efa matoky antsika ny any ivelany fa ho avy amin'izay vola. Troisième année miditra amin'ity 2016 ty tsika de hoe andray ny fionamben'ny francophonie fa zava-dehibe amintsika io ary tena tokony isiki-ponitra fa mitondra tombotsoa fa le tena hoe io misy mitondra firenena de firenena misy vahoaka ao anatiny manao ahoana lay endrika hita amin'ny tanana an'ireo vahoaka ireo, ahoana ny ijerena an'ireo fiainam-bahoaka ireo, ahoana ny ampandrosoana ny fiainan'ireo, ahoana ny ametrahana le firenena mba ho ambonimbony larana kokoa eo amin'ny setra iraisan'ny pirenena, ahoana ny ametrahana le firenena mba ho firenena matanjaka. Zany zany le ataontsika hoe misy zavatra voavalitsika ve amin'izany fanontaniana rehetrarehetra zany. Jery ny paramètre rehetrarehetra zika efa natsitsika tany aloloha tany no hoe mametraka ny COFAS fa de tena any amin'ny 970 amin'ny 970 tsika amin'ny riska mety mitranga raha anao asa fandrarahana aty Madagasikara amin'le lafiny hoe doing business. Mivoaka indray ny classement miemotra ny larana na ara-toekarena zany na ara-pivoaran'ny mponina zany de eo le mahatonga atsika miteny ny olona ankoatran'izay mety hoe raha tampoka tsy ampozina mitranga dia ny agenda présidentiel zany tsy ambaratelo zany afaka mamadibadika an'izany daholo ho aiza indray zao filoha manao inona misy ohatran'izao fa le zavatra nisy zany de ity azo ny eritreretina ve fa niazakazaka nandenakany atsimo Ratsonary Mampianina ratsy tany Andry Rajoelina anefa isika teto amin'ity onjam-peo ty ombieny nandefa tsy akijanona fanairana hoe misy kere ry mpitondra any atsimo any, misy kere any inona ny navaly anay tamin'izany Noely tsisy en'izany naprisihana BNGR sy ny karazany hoe tsisy en'izany zay miteny en'izany mandangy de satria nisy
adversaire politique, nanao constant le hoe misy kere, de zay vao mikoropaka le filoham-pirenena sy ny délégation miaraka aminy a mandeha makany am'le toerana. Ary rehefa makany am'le toerana ndray dia tsy mijoro aminao hoe enao nge ray aman-dreny firenena e. Zao vanim-potoana zao nge ry Noely tsy resaka hoe fampelezan-kevitra e. Zao vanim-potoana zao nge tsy campagne, tsy fanaovana meno an'le olona mikabary ny tena, ohatra mietrehitra hoe sao de mbola vao hieritreritra aka fahefana ary le filoham-pirenena, efa eo ampelatanany le fahefana, efa izy ny filoha ary efa filohany de mipetraka ho ray aman-dreny ny malagasy rehetrrehetra. Enjana be nge zany fitenenana zany ry Noely hoe tsisy dikany zay fanampinany men'ny tany aloha fa tsy maharitra, fa ny anahy jerena. Io ny tiatsika tenenina, inona no mibaiko an'izay agenda ny filoham-pirenena zay, satria tsy karitra io. Tadidio tsara fa tany amin'ny roa na telo herinandro alohan'izao hitenenana zao nisy dia nataon'ny ADN tany amin'ny tapany avaratry ny nosy tany, tao anatiny reny tondra-drano be reny, nanao fandarana teto mihitsy tamin'izay, niditra ny vantana avy any mampikony avany Edgar Razafindrava hoe loza aty dibo-drano ny tanàna, fitohanana fiarakodia, mba misy mpitondra ve any Antananarivo any a hijery an'le olona aty. De tao arinan'izay vao mikoropaka, de rehefa mikoropaka indray a tsy tena le famahana olana no atao, fa manao karazana parade politique na manao contre-attaque. Zany hoe le filoha zany mietrehitra fa raha misy olona tsy ao anatin'io appareil d'état io ka mitsidikatsy na mba mitondra ny anjara brikiny roa na miain'ny ololatsy, de tsy maintsy iverena ny andalovana daholo reny, so dia miena ny cote de popularité ny ngamba efa nitranga zany a. Vao nanombonomboka misy fotoana maro karavalomanana koa nanao karazana fitsidihana tany vakina karatra tamin'ny Fianaratsoa, amana ora ny elanelany hoe mavity ravalomanana de tonga ny filoham-pirenena. Ka tsy migere code de pop eny zany ve mihitsy otsotantanina zany hoe miakatra ve ny codeko sa midina sa ahoana ny makaizo, fa enao tsy mitovy amin'ireo olona rehetrarehetra lehibe anantoko reo zay mety tsy manana andraikitra ao anatiny fahefam-panjakana io, ka hoe ny ataon'le filoham-pirenena zany de mitsikilo hoe lasa iza indray ranona andao andy de fafana ny dian'le olona, de tena manaitra mihitsy ry Noely a. Lasa misy an'izany hoe rehefa manao an'le fampionana na manao conférence ny filoham-pirenena na mitangorongorona de lasa misy olona mitondra banderole, de efa misy an'izany misoratra le banderole rehefa mipotra am'izay zany ny filoha hoe zay HVM zay mandra-pahafatinay. Efa manomboka ho rarah zany zavatra zany a. Tamin'ny Pisodiny nisy an'izany hoe Pisodi zay mandra-pahafatinay, zany hoe tian'le Saresio zany de hoe niza nandalo, niza ny seratserana teto amin'ity toerana ity a, de le vahoaka zany manangana banderole hoe HVM zay mandra-pahafatinay, fa nanomboka tamin'ny fahaveloman'le olona oviana izy no tonga HVM tampoka. Ary ny tena zavatra mampieritreritra lalina de le vahoaka mihitsy zany no manangana banderole
raha misy olona hafa ankoatra ny fitondrana sy ny HVM manome fanomezana ny hoe zay tsy mila olona kere olona nona zany hoe zany mametra-panontaniana sika ny asa soa eny misy moa hoe mpanao politika ary zany ange anisambola problème amty le pratika fanaovana politika hoe rehefa mitetitety de mizara de manome de ohatrany hoe mandoto alohany olo zay zao nanome vary zay zao nanome an'izao de lasa ohatrohatran'izany mbola tsy midona manangasanga akory ny 2017 de efa zany ny bataille hoe mizara zavatra de raikitry ny hoe nenireny tsy izy fa nenay no izy nenay maharitra fa nenire tsy maharitra fa izany eo ihany zany zavatra resantsika zany fa ity ny tena tiatsika hotsindrina efa hoeri-taona no ny teny tsy akijanona teto amity radio Antsiva ty ho anareo zay mahatadidy ny tale général ny AES adduction d'eau dans le sud tamin'ny faraparany teo izy nanao karazana fampanenona anjomara mihitsy hoe kereny olona ty tsy nitsatra nanao famelabelarana ty DG ny AES ty hoe raha misy 60 millions d'euros dia voavay olany tsy fisindrano any Atsimo azo atao tsara araka ny fanazavany ara teknika mitarika amin'ny lalana pipeline ny rano ahafahana mamokatra azo ny olona sotrona ao anatin'izay bolongambolona zay efa hoeri-taona no nidradradradrana an'izany raha hita zany 60 millions d'euros zany de zany angamba ny eritreretina hoe vahaolana tena maharitra ho an'ity tsy fampindrano sy anoanana any Atsimon'ny Nosy ty de izahay teto amity radio Antsiva ty manontany foana n'Andriamatoa Noely le DG any AES hoe efa mba nisy taitra ve nampitondra nampamatsy vola iraisam-pirenena ka mba mieritreritra tokoa hoe andao ho tadiavina na andao ho fenona zany 60 millions d'euros zany satria zany ange zao zany tena iankinany hoe fiainam-bahoaka zany ange zany zao tena iankinany hoe kere le olona tsy manandrano le olona fa zao navalin'le tale général ny AES hoe mbola 0 euro 0 ariary tsisy manandrarany zany ka raha ohatra zany tena mba nanana fitiavana manokana andreo kere any Atsimo le fitondrana efa izany ny vahaolana naroso izy no mitondra anazy ny fahefana indrindraindrindra ity olana any Atsimo ty dia olana tsy vo hoe zao io voampotra ka nahafahany fitondrana tena nanao karazana hoe io ara favovahanay ny keresiny tsy fampindrano tany Atsimo mety ho hafa ny fipetrany mihoatra aminy hoe manao tsongodi ara-politika hoe nakaizandray ranona de arahana vatorina na andeky taizandray ranona de arahana vatorina Zao le temps la hoe katilava le tiawa Zao le temps la hoe katilava le tiawa